mandeha dia mba samy maminakina kely ato amin'ny numéritoko 720 ty moa zany dia hoe nandava ny zanak'Israely tsy hiakatra hoeny amin'ny tany Kanana. Teto ny zanak'Israely no nandà tsy hiakatra araka ny efa hitantsika omaly fa mbola mitohy foana ny fimononomana rehefa misy mantsy ny fandavana dia midika izay fa tsy firaharahiana. Misy ny fandavana dia midika izay tsy tiako izany fa ny ataoko ihany ny ataoko. Nefa ny amin'izao fotoana izao Israely tsony tany ity fa izao sy ianao no eto ka ianao koa mety misy zavatra andavanao mafy dia mafy mihitsiny. Inona moa zany fa dia hoe taonina anao indraindray hoe andao mba tena hoe hanompo antompo amin'izay, andao hoentina hiakatra any amin'ny tany Kanana dia aiza moa zany fa ilay tany efa nomeny Jesosy, noman'ny Jesosy ho asy ianao ilay tany tsara feno tamintely sy tondra-dronono. Izany hoe fandavana zany anie dia hoe tsy te handeha amin'izany tany zany fa ny tiako dia eto ihany, nefa matotompo zany hoe tena hoe hoento misy an'ilay tany efa omanina dia izay ny fantany fa aso azy hatsaranao. Eto ny fitaomana dia ny fitaomana ny fanahintsika ho any amin'Andriamanitra ho voavonjy. Ataomina ny namana, ataomina ny ankohonana, ataomina ny manodidina hoe andao miovà fa efa kely sisa ny fotoana, tolory ny tompo ny fiainanao. Raha izy Jesosy ny tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia mbola mandà, mbola misy fandavana ihany. Mbola mieritreritra tsy misy an'izany fa za efa manompo, efa miteny tompo efa ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe izay rehetra manao tompotompoka ihany miditra ny fanjakany lanitra, fa izay rehetra manatanteraka ny sitrapony tsy manao ny didiny. Fa tsy hoe tsika manao hoe miantso Jesosy dia efa izy izay. Taonina ka aokany tsy hanjaka ty fandavana ity. Hitantsika tsara ny zavatra nanjo rehefa nentina satria Jesosy anie tsy hitondra antsika amin'ny zavatra ratsy, tsy hanome zavatra ratsy antsika izy. Misy an'izay teny nianarantsika izay tany amin'ny testamenta vaovao. Ve ozy izy raha ny zanany mangataka mofo dia isy ray aman-dreny hanome vato, na hoe mangataka trondro dia isy hanome biby lava. Dia ohatr'izany koa Jesosy. I Jesosy matoa naka an'zareo tany amin'ny tany Ezipta hoe andao fa misy tany efa ampanantenaiko anareo. Tsy adala akory Jesosy ka hoe andaingandainga amin'zareo na hoe amitapitaka. Ery ambonimbony ery moa dia tena misy hoe tena hoe ininay anie leonay tany foana zay tsy hoany. Dia tena hoe rariny loatra Jesosy raha ho tezin'Andriamanitra. Teto manko Andriamanitra foana no apy amin'ny testamenta taloha dia ohatry ny hafahafa raha vao miteny Jesosy aty nefa izay koa nefa mahafatana ny vava. Tsy tezitra izy. Ohatran'izany koa izao sy ianao amin'izao taomina tena hoe mbola mifamindran'ny tompo tokoa ny mbola miaina amin'izao tontolo izao ty fa raha ny ratsy ataony zanak'olombelona dia tena efa hipaka eny amin'ny raha ho an'ny lanitra mihitsiny. Hoe mbola miandry hoe tsisy tiany very na dia iray arany fa mba ho tonga amin'ilay tany nampanentena iny dia ilay Jerosalema vaovao. Tany feno tany kely sy tondra-dronono, tany tsara, tany mamoka. Tsika izany tsy eritreritra hoe izy indray izay tany Kanana mamokatra voaloboka ngezabe sy zavatra marobe tonga ampiandanitra. Fa ilay Jerosalema vaovao ilay tany Kanana ho ampanantenain'i Jesosy atsika amin'izao fotoana izao. Ka ireto dia tandindina daholo, tsy tandindina. Izay nge no mpametenain'i Jesosy atsika ilay fiainana mandrakizay. Miara-iaina, miaraka aminy. Dia hijidiako kely ny ary amin'ny 5:20 ery. Vaky kely amin'ny anaran'i Jesosy mifona aminao aho mamela ny heloka ity firenena ity araka ny halehiben'ny famindramponao sy araka ny namelanao ny heloka ity firenena ity hatrany amin'ny Ezipta
tanjaka ankehitriny fifonana dady diova io fifonana io tena zava-dehibe io foa itsika vao mivava jereo ange tena hoe mafy ange nentin'ny Mosesy dady mononona ny olona araka ny tenin'Andriamanitra efa ny anarantsika taloha kelynyity hoe tsisy olona tsara toetra tsara fanahy tahaka ny Mosesy aty ambonin'ny tany ozy satria na dia amaha olombelona azy mety mahatsapa marary izy fa atopony any amin'Andriamanitra ny sainy dia ohatrany hoe eo ihany dia vita dia ohatrany koa zao se ianao mandalo olana ianao mandalo zavatsarotra ianao araka ny voafalaza ny rahavavy tsiraray avy eo fa iny fa ianao vao mitombo kely amin'Andriamanitra ny saina hoe ity zavatra hatreko ity ka tsy lehiben'olona Andriamanitra ivavahako tahaka ny sakafom-panahy nentin'ny groupe A tena ilay zavatra ianarantsika omaly mihitsiny koa nefa mijandrahavavy zany tsy miditra ato dia se hoe Jesosy ianao tokoa dia tena miasa tena voafehy tany koa ilay zavatra nianarana tamin'ny maly ho an'izay rehetra miaina sy tena hoe miaina tamin'ny fifatonana tena eny tsara zany hoe itsika ninona zavatra ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra marina fa misy ny fahatezeran'Andriamanitra Andriamanitra koa tsy mba manao andolo-po zany na manao folentika zany fa mitezitra manafay atsika izy ohatranareo ray aman-dreny izay efa niteraka nareo ve raha misy zavatra ataon'ny zanakareo nareo dia tsy hitezitra tsy hanamafay ataoko angambany tsy haiko samy manana fitaizany zany any angamba fa zany iny fa mba fa samy mitezitra sy nanafay kely ny zana enona dia tsy mikapoka raha fa mba niteny mafimafy kely mba tsy hanaovan'ilay zazan'ilay adisoana tsony tsy hamerenany tsony ilay adisoana dia ohatry izany koa nataon'i Jehovah teto tamin'ireto zanak'Israely reto ary Jehovah rehefa tezitra tena fantatsika tsara ny fahatezerany fa tena hoe ataoko mitsipatsipaka ozy izy mifaty nareo mandra-pahoviana ozy izy mandra-pahoviana ary amin'ny 7:20 mandra-pahoviana ny mbola andaferako aminareo amin'izao fiangonana izao amiko sy aminao ratsy mimonimonna amiko izao ratsy mimono izao sy ianao dia anatin'izany fimonomonoma zany ary mbola atao vavaka foana hoe raha 50% dia mba fa mety efa niena zay 100% mivavaka koa anao dia efa niena zay ny 5 dia efa 10 zay ny any amin'ilay fimonomonomana satria io zany dia tena zavatra tsy tiany Jehovah ny fimonomonomako sy ny fimonomonomanao satria mahatonga zavatra mihotikotina be mahatonga ny voninahitr'Andriamanitra tsy hiasa eo tsy ho hitanao mahatonga n'Andriamanitra tsy hiasa eo aminao dia avy eo anao manety iny hoe za efa firy taona mivavaka taon'ny fiainako foana nefa ianao misy fimonomonona mivavaka ianao dia mimonomonona mivavaka dia mimonomonona mandra-pahoviana ozy Jehovah kanefa efa re tokony fimonomonomako ny fimonomonomanao ry zanak'Israely izay mimonomonoma ozy izy zany hoe tena hoe mampalahelo ny tompo ilay fimonomonomany satria tena mampalahelo azy ny fimonomonomany rehetra zanak'Israely dia tena hoe zahay tsy hoany zahay hiverina any amin'ny tany Ezipta ohatr'izany koa nge ireny olona miverin-dalana ireny efa nesorin'i Jehovah tany amin'ny fitakaman-drevon'ny fahotana dia rehefa tsy netinety ny fiainana hoe le manompo ohatra ny voafehifehy le manompo ohatra ny be problème be rehefa nanompo nefa nitarika amin'ny tsy nanompo lamina daholo ny fiainana andeha hiverina zahay le hoe hiverina any amin'ny tany Ezipta miverina indray amin'ilay fahotana efa nanesorany tompo efa nandiovany tompo fiverenan-dalana eto zany dia endrika fiverenan-dalana ty niverenan'ity zanak'Israely ity izay tady hiverina tany Ezipta ary dia tena hoe hifidy leadersa mihitsiny zany hitondra an'zareo indray efa ny tsy mbola nandeha hoe samy nandeha samy tady fa mbola hitady olona indray hoe hitondra hitarika ka tena hoe lesona betsaka ny tokony ho alaintsika ato nanomboka omaly tena hoe betsaka ny lesona tokony ho raisiko sy ho raisinao
tadidio fa tsy mety ny monomonina amin'ny Jesosy, indrindra koa ny fiverena am-dala. Io dia tena zavatra tena hoe karan'izay ratsy, satria lasa mbola ny fiosipotaka indray. Araka ny teny any amin'ny testamenta vaovao any, hoe ny alika ny verina amin'ny aloha, zavatra tenin'Andriamanitra zany. Satria fahotana efa nalonao dia mbola nohaninao, mbola niverenana indray. Andaontsika tsy heritreritra an'izany fa rehefa niroso ny dia tsampody koa, tongotra mbian-dakana, tena hoe miroso foana. Eny, araka ny lazain'ny rahavavy teo hoe tsy mandeha lalana volamena foana miaraka amin'ny Jesosy. Fa tena maro ny zavatra famaofao, nefa izy koa dia mampanantena mihitsy ny amin'ny teny fikasana hoe anarina izay mikitaotaona rehetra eo anoloanao aho izy dia napatapaka ny rojo vy sy ny varavarana varahana, anamisa ihany misy an'izay. Ninona zany zavatra mety miseho dia izao mila mandroso ihany, ary indrindra mifahatokiana an'Andriamanitra, satria ireo tian'ny fikasan'Andriamanitra mipetraka atao anatin'ny Baiboly ireo tsy miverina ireo raha tsy tanteraka, ary Andriamanitra dia marina amin'ny teniny. Izy tsy olombelona ka handainga na mitapitaka. Fa zao rehefa nahitsy ny tompona hoe aty ny lalana, misy olona mitondrana hoe ravavy aty ny lalana, tsy any fa aty. Tadidio fa iraka an'Andriamanitra ny olona iny. Tsy mba misy zavatra parazara zany eto amin'Andriamanitra, fa zavatra efa voaplanina daholo. Ka amiko sy aminao ny teny mitoetra. Hoe ianao imonomonina raha sendra ady kely mandalo. Tahak'izay tsy nanomboka ve ohatr'izao ny fanompona. Mandeha ny tsifosina, miasa foana nefa ny tsisy vola. Tsy mety ny zavatra atao dia ketraka tena hoe Andriamanitra zao hoe dia raha mba mihaino anazy sa tsy mihaino monomonina. Nefa dia ny daholo ange ireo monomonina antsika ireo indri dia tsy zanako efa lazaina fa za monomonina dia mbola be monomonina. Ahoana moa ny iasako aminareo nefa nareo be monomonina. Ampandaloviko kely an'ity zavatra ity dia efa ilatsaka ny monomonina. Ireo zavatra mandalo eo amin'ny fiainanao ireo ange. Entiny tompo hitondrana anao amin'ny levelona manaraka indray, na ohatra ianao dia hoentiny amin'ny teo ianao, tsy dinga dia moramora ny hatongavanao amin'ny teo, mbola misy zavatra eny antsefatsefany iny. Anatin'izay nefa ianao volavolay amboasy. Maly moa dia nisy an'ilay hoe nizaha toetra n'ilay tany. Tena hoe tsika mihitsy n'ilay tany hozahana izao sy ianao. Zahany tompo toetra isan'andro san'andro. Tena hoe sambatra tsika, tena sambatra fa any izao tsy maheno an'ity hoe fimonomonoma an'ity fa dia monomonina ny androm-piainana. Fa izao sy ianao na dia nisy zany mbola afaka manarina, mbola afaka manitsy, satria ny tenin'Andriamanitra no mamolavola antsika sy mananatra antsika mandrakariva. Amen. Voninahitra ho averiko amin'ny Jesosy irery ihany. Aoka anetsika tena hoe hitoky amin'ny Jesosy irery ihany, mba tsy hanotehera amin'ny fahabezeran'Andriamanitra, ary ny fimonomonomana dia andao tena hangataka amin'ny tompontsika hoe esory ity, mba tsy ho azy ny fitenenana hoe monomonina tahaka ny zanak'Israely. Fa tena mba hiala amintsika izany fimonomonoma izany dia haharitra, satria ny atao amin'ny tompo dia mila faharetana. Mety mbola misy valim-bavaka tsy azonao, mety mbola misy zavatra tsy vitanao, dia aza monomonina fa hoe misaotra Jesosy matoa mbola tsy vitanao amin'ny fiainako dia mbola misy zavatra tianao amboarina ty amiko, mbola misy zavatra tianao harenina ty amiko, ka tsy monomonina fa naraka izay vitondranao. Amen. Voninahitra ho averiko amin'ny Jesosy irery ihany makasitraka ny tompon'andraikitra na ny fitenenana dia makasitraka antsika tsiraray avy lahatry ny haino hatramin'ny farany dia ho averiko any amin'ny tompon'andraikitra amin'ny mikro dia samy tahin'i Jesosy daholo. Halleluja. Makasitraka fiainanao rahavavy amin'izay fitondrana ny famotenana sy ny famakafakana izay teny izay noraisitsika tato amin'ity nomeria toko fahaefatra ambin'ny folo ity. Marina dia marina ny voalaza ary izany mihitsy
no antony fifampatsehivasika fifananarana toy izao mba tsy siny zay fimonomononana izay raha tika misy izay dia zao no teny fampatsehivana hoe avy hatrany dia mibibaingana manatona ny tompo araka ambony malaka ny vava mba tsy tohizan'izay fimonomononana zay indraindray ianao mizatra angatanao amin'ny tompo zavakafa no mipoitra eo mangataka ianao fahasalamana fahafatesana ny misy mangataka ianao vola aretina ny misy mangataka ianao asa sy izay ny zavatra tonga ao izany hoe indraindray ataon'ny tompo mifanoatra mizatra angatanao tonga ao dia nino monomonona le fimonomononana re ary faran'izay tsy tiany izay fimonomononana tsy fahaizantsika makasitraka zay zero fotsiny ange raha misy olona mesika zavatra dia monomonona le olona avy eo dia tia menaka dia tia meny dia mamenareo dia ohatrao dia kitity dia fa dia maninona dia atao mba makasitra fotsiny akasy tia kosa aloha mba nitadiavika dia tia ve nomena dia ahoana teo amponao amin'izay mbola misy fo marisika ve hanao zavatra amin'iny olo iny na hanome zavatra amin'iny olo iny amin'ny manaraka raha sendra nohatr'izay isika le izy eo tsotra be dia izay misy ny zavatra mampalelo an'Andriamanitra efa nanao zay faraka fitiavana mihoatra ny fitiavana naseho tamin'ny zanak'Israely na votana na rovana tamin'ny aretina matry nanjoany Farao sy ny firongony dia mbola tsy nasitraka ihany dia efa mason'zareo anankiroa no nahita iry zareo mikisy miaina tao anatin'ilay izy na votana ny tongon'zareo namakivaky ny ranomasina mena nandeha tamin'ny lalan-tany dia mbola misy ihany monomonona mbola mitady ny hoe te hinan-kena te hinan-trondro te hazo trano te hazo vady te hazo zanaka te hazo fafinaretan'ny nofo resaka benjoin tenanao avokoa ny kasanao fa tsisy mba mitady ny enteren'ny tompo misy amin'ny fiainana zao fa mitady ny enteren'ny tenany avokoa ary zany tena mampalelo ny tompo zany na pisina zao sy ianao hitady ny enteren'i Jesosy ina ny enteren'i Jesosy fanan'olona isika rehetra velona indreo isika olombelano ariny tanana dia naninaka isika na pisina nefa ka raha tiniko na pidinina ty akasitrao fotsiny hoe teto ianao ny vahiny teto tany fa sy napetraka handovan'ity tany ty aza araiky tapisaka eto ty fosiny saina ty indray mpimaso dia potika sy rava mahita isika ireny cyclone ohatranao na ny androdanany rivotra sy ny rano azy tonga dia ao trano avo be ohatran'iny tsisy dikany mandrava azy nefa vola be sy toko sy foroana nananganana azy zay fotsiny hoe fahaizana makasitraka zay tonga eo dia raiso ratsy isaory tsara isaory halako ny fimonomonona Jehova ary izay no antony mampahasika azy mandringana tokoa dia tena mindringana tsisy na misy olona zato mifona eo mifona raiko mifona ho azy aho eny raisiko izy ny fifonanao fa ny teny efa nataoko sy maintsy tanterahako tsy hanamarina ny meloko amin'itsy aho tsy hanamarina ny olona efa manao ny tsy mety aho fa tsy maintsy raisy ny valinasana fa tsy hoe zah anao rasy dia hifona amin'izay fa Andriamanitra be fitiavana be mba hibebaka indray aloha hifona aminy ho raisy indray aloha ny androany vitany iny io raha pitsa indray zokony manaraka ka Jesosy fitiavana fa Jesosy fitiavana fa mitsara ny marina mitsara marina mpitsara marina izy anao helika ianao raisinao valiny heloko nataonao raisinao valiny fahotana nataonao raisinao valiny fitsangajangana nataonao raisinao ny valiny fangalarana nataonao raisinao valiny zavatra rasy rehetra zay efa natao rehetra ka ozy ianao ke fa mibebako aza zay ko ia mibebaka tokoa sika eto ny zanak'Israely lefa navotana reto no manao nataony ohatran'io nampalelo an' Jehova fa raha ohatra kosa mbola olona tsy navotana le olona
no miaina amin'izay fiainan'izay dia anazy zay le famindrapo ho amarinina izy avy eo iseloka iainany any samihafa masy le izy le hoe fa navotana sy mbola sy navotana dia navotana resana dia le hoe efa nibebaka ianao fa niala tamin'ny vazanan-drasy efa olona nandrain' Jesosy ho tompo sy mpamonjitra ny fiainanao dia le olona mbola sy navotana indray dia ny hoe le zao tontolo zao ny Saint-Lisy tsy mbola nandrain' Jesosy teo amin'ny fiainana tsy mbola nibebaka izy amin'izay raha tonga ny fotoana ifoazan'ny masom-panany dia resy lahatra izy ny amin'i Jesosy dia manolo tena ho an' Jesosy izy ary mibebaka marina dia zay izy vao raha ny heloka rehetra nao tao an-tany amarinina diovina sasana amin'ny rano Jesosy indray izy dia izy amin'izay le navotana niala tany amin'ny toerana izay nisy azy teo alohany hoe ny Ezipta izay nisy azy averina ampidirina ato amin'ny tontolon'i Jesosy amin'izay ka raha ato amin'izay izy manidy sofina maniratira manamavo misy ty manamavo an'Andriamanitra manao tsinitsinina azy tsy miaino an'ilay feony tsy makatony didiny koatra ny sarotra loatra ilay manara-ten'Andriamanitra ka ny arahako an'io rehetra io araka ao io rehefa makatò fotsiny ianao ina zavatra tsy vitany fanahy masina ao am-pon'ny olona iray vitany avokoa raha manaiky miaraka amin'ilay olona iray zaho sy ianao tena ilain'Andriamanitra akatony teny ary izay indrindra mifampianarantsika amin'izao toerana findronana raiky ato amin'ny Jastalika izao mba ho tonga amin'le tiany Jesosy ho tsatsarintsika mandra-piavina na dia sy tena tsika mazava fa tsisy tanteraka fa makany amin'izay fatanteran'izay izorantsika io lalana io vitantsika izao ny lalana ato amin'i Jesosy le lalana arahantsika fotsiny io arak'izay hitondrany io araky ny hitehiriziny antsika eto amin'ity tany ity mbola mampalava ny famindrapo amitsy aminao izy dia ho an'izay olona zay ilay tany Kanana izay fanomany Jesosy eo ambony ao amen ho an'i Jesosy ireny ho an'i Jesosy irery amin'ny voninahitra omeko andravavava izay efa vonivonina indray tsy monimonina antsika fa isaorana tompo